Ambopiaonan'ireo tanora mpitiny kilalao iombonana ny eny amin'ny AFT Andavamamba nanomboka androany izay aharitra 2 herinandro. Ireo tanora tsy afaka nivoaka ny renivohitra manao fialan-tsasatra sy ireo mpakafy kilalao iombonana no andrasana mandritra ity andiany faharoapolo amin'ny hetsika salon des jeux de société ity. Teo jerentsika ary ny sary nentin'ny Ravakarandriamanala sy Christian Rakotondramanga. Sady miala voly no mahazo fahalalana mikasika bebe kokoa ireo kilalao iombonana, ireo ankizy sy tanora amin'ny salan-taona rehetra tonga miatrika ny salon des jeux de société eto amin'ny AFT Andavamamba nanomboka androany ary tsy farana raha tsy amin'ny 14 aogositra izao. Nambaran'ny mpikarakara fa hisariana ireo tanora tsy afaka mandeha miala sasatra mivoaka ny renivohitra irona amin'ny fialamboly mendrika ny hetsika akoatra ny fanomezan-danja ny fampianarana sy fifehezana ireo karazana kilalao iombonana. Miditra amin'ny andiany faharoapolo ny hetsika amin'ity taona ity, nisy ny fivoarana tao anatin'izay. Androany zany no manomboka le 20e édition androany amin'ity taona ity. Zany hoe roapolo taona zany nisy ny jeux de société hatramin'izay salon de société. Dia BCPDB ny jeux vaovao zany. Nanomboka izay tamin'ny 1996 zany dia nanomboka tamin'ny 7 jeux. Androany zany mety tafiditra any amin'ny 28 jeux. Jeux de chèque, dia beloty zay dia mifanorona sy ny katro. Hatramin'izay aloha satria androany manomboka ity, matetika le premier jour moa saran'izao foana vitsivitsy. Manomboka amin'ny latsinainy angamba vao be dia be le izy mitombo zany ohatrany hoe 200 eo, jusqu'à 200, 250 par jour zany ny ankizy tonga eto manao an'le izy. Ny herinandro voalohany amin'ny hetsika no isian'ny fampiofanana fohy atao amin'ireo ankizy tanora tonga ety an-toerana mikasika ny fomba filalao ireo karazana kilalao iombonana. Amin'ny herinandro faharoa kosa no isian'ny fifaninanana. Samy liana amin'ny kilalao iombonana avokoa na ny lahy na ny vavy ary ireo ankizy manomboka eo amin'ny 5 taona no miakatra no mandray anjara amin'ireo kilalao iombonana ireo. Tapitra tetindray ary tompo-kilasy tompo-vavy ny fiarantsika tato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ary izay eto amin'ny fampalalam-baovao amin'ny herinandro indray. Mametraka veloma mandrapitafa ho antsika rehetra rehetra ary veloma tompoko.